Ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy dia fideranan'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an' Jehova. Salamo 7:1-3. Manana aloha hevitra tsara indray ny tompo amin'ny tenyito io, mena aisy ianao ny fiderana, ny hira fiderana, inona no akon'izany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny fideranan'Andriamanitra dia porofony fifandraisana velona amin'i Jesosy Kristy. Io zany no porofo ny amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy dia tsy ninona izany fa ny fideranan'Andriamanitra. Rehefa mitoetra ho amin'Andriamanitra isika, mitoetra ao amin'ny Kristy isika, dia tsy ho afaka angina fa hideran'Andriamanitra. Hideran'Andriamanitra na dia eo aza ny olana sy ny fahasahiranana maro samihafa, ny anjely any an-danitra ihany koa dia midera tsy mitsahatra an'Andriamanitra. Maika moa fa isika izay novonjeny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, isika izay nandray ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy. Ankoatra izany, ny fiderana dia hery miaro antsika tsiraray avy sy hery ihany koa manafaka antsika tsiraray avy. Koa zava-dehibe amin'izao andro sarotra iainantsika izao ny fideranan'Andriamanitra. Tsy tokony hanao ambanin-javatra izany fideranan'Andriamanitra izany isika, satria io no miaro antsika, io no manafaka antsika, io mitahiry antsika ao anatin'ny fanantenana, io mitarika antsika mandrakariva mba hatoky an'Andriamanitra. Rehefa mihira amin'ny fo isika dia mandositra ny aizina, mandositra ny aizina rehefa mihira amin'ny fo isika, ary very ny herin'ny Satana tsy hanan-kery eo amin'ny fiainantsika ny devoly rehefa mideran'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo isika. Ny olona mifandray amin'Andriamanitra dia tsy voasariky ny zava-mandalo eto an-tany, fa miandrandra ilay fanantenana mandrakizay izany olona izany, izao sy ianao izany, sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny teboka vitsivitsy izay tsara ho fantarintsika sy mba tiana hiraikitra ao an-tsaintsika amin'ity anio ity, raha izay ary ny afatra dia izao: ny fideranan'Andriamanitra dia vokatry ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fideranan'Andriamanitra dia fitaovam-piadiana manohitra ny ratsy. Ny fiderana dia mitondra fifaliana sy fahazavana ary fiadanana ao anaty. Ny fiderana dia manomana antsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Izany io tsara fiomanana ny fiverenan'i Jesosy Kristy tsika rehefa mideran'Andriamanitra mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Ny fiderana ihany koa raha lahy sy anabavy malala ary namako dia manova ny fomba fijerintsika izy io, manova ny fomba fiainantsika izy io, ka tonga antsika hanahaka an'i Jesosy Kristy. Ny fiainan'ny kristianina marina dia tokony ho fiainana feno fiderana, tsy miankina amin'ny toe-javatra izay mety lalovantsika izany, fa amin'izay efa nataon'Andriamanitra ho antsika dia tokony hiderantsika an'Andriamanitra. Raha midera isika dia manakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa ary mahazo hery handresy ny fahoriana. Ny antso anao amin'ity anio ity dia izao: aza miandry fotoana tsara vao hideran'Andriamanitra. Faoka hideran'Andriamanitra amin'ny toe-java misy rehetra, satria izany mety hitaizantsika ao anatin'ny finoana. Izany no ampahery antsika, izany no atsapantsika ny herin'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Koa aza miandry fotoana tsara vao hideran'Andriamanitra. Manomboka anio, na inona sedra dia mifidiana hihira, mifidiana hidera an'Andriamanitra, fa ao amin'ny fiderana no misy fandresena, fiadanana, fifaliana ihany koa. Raha sanabavy malala, ombanao manokana anie ny Tompo, ary izany teny izany dia hitondra soa anao. Ka manomboka izao sy ianao dia azoto hideran'Andriamanitra, azoto hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fiderana aminy. Koa misy manantena fotanteraka aminao izany teny izany, ary anao dingana vaovao itsika. Andeha tsika hivavaka. Tompo Andriamanitra io, misaotra noho ny teninao, satria tsapanay fa tonga amin'ny fotoana tsara indrindra izany. Tokony hideranao izahay amin'ny fiainanay manontolo, tsy amin'ny tsara ihany
fa ny amin'izay miseho manontolo dia tokony hiderana anao ary tokony hatogy anao izay satria ianao dia mahalala ny hevitra heverina anay ka tokony ho feno fankasitrana anao ny fiainanay, feno fiderana anao ny fiainanay ary izany araka ny teninao teo no hitarika anay ao anatin'ny fiadanam-po, hitarika anay ao anatin'ny fifaliana ao anaty ary indrindrandrindra tokony hideranao mandrakarivany koa izay noho ny amin'ny fanavotana izay nataonao anay Jesosy Kristy. Ankehitriny io amin'ny fomba manokana ny tokantrano tsiraray avy izay manaraka ity fandarana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanona sy angatana ny vavaka. Amen.